Toy izao indray ravana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Fiarovana sy fiambenana mahagaga no mendrika anao olon'i Kristy. Arovan'Andriamanitra tahaka ny Davidy ianao na mandalo fisedrana mafy aza. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny Daniela toko fahaenina andiny fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra satria fahamarinana no hitany tampoko. Ary teo anatrehanao kory mpanjako tsy nanao ratsy aho. Na ny mpanapaka aza tsy hahita tory noho ny fahavoazanao. Ahaka ny voasoratra ao amin'ny Daniela toko fahaenina andiny faha 9 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nody tany an-dapany ny mpanjaka ary tsy nitendrianina mandritry ny alina sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany ary tsy nahita torimaso izy. Azakivy mahereza fa mahany olana ao amin'ny fombany ny tompo. Mandapehoana tompoko.